miarabanao Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina tonga soa atao anatin'ny fandarana azy hevitra. Dia faly miarabanao fetra sy marina amin'ity takariva ity ary dia faly koa miarahaba anareo rehetra izay mpiaino ny onjam-peo viva sy mpanaraka mpijery ny fahitalavitra viva koa. Santiona ny andrasan'ireo mpandraraha amin'izay folo olany eo ireny hanarantsika atao anatin'ny fanadihadiany ireny raha ianao izay folo finidin'ny malagasy rahampitso izay inona amin'ireo andrasan'ny mpandraraha no valianao voalohany. Angamba aloha ny tiako tenenina dia hoe misy hevitra lehibe izay efa novoiziko foana hoe raha te hampandroso ny ara-toekarena dia ny mpandraraha amin'ny sehatra tsy miakina no anisan'ny fanohitra izay tsy maintsy iankinana anarenana ny toe-karem-pirenena. Ary raha miteny aho hoe ny sehatra tsy miakina dia fantatra fa sahirana ny sehatra tsy miakina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao marary ny sehatra tsy miakina, mila ampiana ny sehatra tsy miakina satria miaina atao anatin'ny krizy ny sehatra tsy miakina atao anatin'izay efa taona izay ary everiko fa dia anjara ny fitoram-panjakana mihitsy no manampy ny sehatra tsy miakina zany amin'izay anjara tokony hoentiny amin'ny fampiroboroboana ny toe-karem-pirenena. Mety ohatry ny ahoana ny endrikendrika izay fanampiana ny sehatra tsy miankina izay? Ka ny fanampiana dia misy endrika maro samihafa fa izay tiako tsipihana aloha dia hoe ny sehatra tsy miakina no mitondra asa ho an'ny vahoaka, izy no mamorona asa, izy no mamorona ny arena koa eto amin'ny firenena. Noho izany dia misy endrika maro samihafa zany izay anampiana azy, ampiana izy eo amin'ny lafiny fampitaovana, eo amin'izay mety miasa, ampiana izy eo amin'ny lafiny arabola, eo amin'izay entina miasa, ampiana ihany koa izy zany eo amin'ny lafiny olona, eo amin'izay sehatra ny anatsarana ny le atao hoe kalitaon'ny olona izay miasa, zany dia mety amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny famoronana rony le hoe formation professionnelle irony zany. Ny teny ianao teo hoe ho ampiana izy amin'ny resaka fampitaovana, exonération ve ny dikan'izay? Misy endrika maro samihafa le izy teo zao moa dia nilaza hoe ampiana amin'ny lafiny arabola izy fa azo heverina ny azahoana manampy azy koa amin'ny lafiny tsy voatery hoe exonération izay fomba fiteny zay mantsy ohatran'ny manahirina kely fa angamba atao amin'ilay hoe incitation zay angamba ny tsaratsara kokoa izay entina anampiana izy. Moa teneniko hoe misy endrika maro samihafa izay azo atao tsara ny manampy an'izy ireo. Zareo moa dia efa na tamin'izah ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola aza dia efa misy mihitsy ny volavolan-kevitra maro samihafa izay nentin'izy ireo dia verika fa azo raisina mihitsy ny zany zavatra zany. Nataon'ny sehatra tsy miankina voatsely zay asa herintaona maherikely zay. Inona amin'ireo no heverin'ny candidat Hery Rajaonary Mampianina satria misy lafin-javatra maromaro ao anatiny io, ao ny resaka hoe sécurité, ao ny resaka hoe resaka fiscalité sy resaka maromaro zany. Inona ny hoe vovantany voafoloa ianao tia no fanapa-kevitra fepetra voalohany ho raisina ho an'ireo sehatra tsy miankina ireo? Zay zavatra anakory voalazanao zay ngamba no heveriko fa zavatra roa tena maika. Le lafiny sécurité, fandriampahalemana masana zavatra maro moa io resaka hoe sécurité io, fa ny voalohany izay tiako ho tenenina angambany dia ny hoe le tena fandriampahalemana amin'ny ankapobeny mihitsy mba azoan'ny olona miasa amin'ny fomba tony, azoan'ny olona mamokatra eo amin'ny sehatra izay misy azy. Ka io sécurité io zany dia le fandriampahalemana tsotro zao fotsiny izay tokony misy amin'ny tanan-dehibe, misy any ambanivohitra satria dia amin'ireo ny sehatra isan'ireo sehatra tsy miakin'ireo dia zay no voalohany izay tsy maintsy apetraka. Fa amin'ny resaka hoe sécurité koa dia misy izay antsoina hoe sécurité an'ilay antsoina hoe investissement an'izy ireo. Zany koa dia sehatra tsy maintsy jerena zay zavatra zay satria ampiasa vola ireo olo ireo mila matoky izy ireo fa ivolan'io dia isy tambony izay iverina amin'ny zareo ary isy fiarovana an'izany investissement zay ataon'ny zareo zay. Zay le sécurité zay zavatra zay. Nefa koa ao anatin'le sécurité ihany koa zay voalazanao teo le hoe sehatry ny lafiny ara-etra, ara-fatiseranana, zany rehetrarehetra zany tafiditra amin'izay heveriko hoe famposihana. Ny azadiny dia zao, tsika dia
voaka avy ao anatina krizy izay lava isika noho izany zany a dia tsy maintsy misy tetika zay famporosehana betsaka hoentina mba hampandrosoana misehatra tsy miakina ary mba hampandrosoana koa zany a mitoekalem-pirenena. Resaka relance économique ny resaka tsika androana le matoerajanaary mampianina ohatrany ahoana no endrikendrika izay relance économique ho apetraka ao zay raha enao no lany filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho atrelintsika io. Misy foto-kevitra vitsivitsy angamba ny tsara apetraka aloha ny ady lehibe moa zany a zay atrehina ao anatin'izany hoe relance économique zany a dia le ady a amin'ny fahantrana aloha zay ny voalohany indrindra. Ary raha iady amin'ny fahantrana zany a dia misy ny lafiny hoe fampitombona ny vokatra amin'ny anankiray, misy ihany koa zany a le hoe fanomezana asa amin'ny anankiray. Inona zavatra kendrena ao anatin'izany a dia ny ampitombona ny fahefa-mividy eo amin'ny mponina rehetra eto Madagasikara. Ka ny sehatra voalohany zay everiko ary zay ngamba ataoko hoe sehatra natoraly mihitsy a zay hitondrana ny fampandrosoana zay mifototra dia eo amin'ny sehetry ny fambolena zany. Ao moa zany a dia ny politika zay everiko fa tokony apetraka dia ny hitarihany fitondram-panjakana mihitsy zany a reo atao hoe investissement lehibe eo amin'ny sehatra ny famokarana amatsiana zany a anampiana marimarina kokoa ny mpamboly sy ny mpamokatra na ny mpiompy zany. Raha resaka fambolena zany no everina dia hoe ireo fanamboarana reo fotodrafitrasa lehibe zany hoe ny barrage, ny irrigation, ny canalisation eny fa hatramin'ny lalana azy zay mitondra any amin'ireny sehatra na toeram-pamokarana ireny a dia everina fa tena zava-dehibe mihitsy satria betsaka ny toerana eto Madagasikara zany a zay misy mivokatra nefa tsy tafavoaka ny vokatra na noho ny fahasarotan'ny famoahana ny vokatra noho ny tsy fisian'ny lalana na ny aratsian'ny lalana zany a dia lasa vidin'ny olona amin'ny vidiny atao hoe tsy aradrariny akory ny vokatra avy any amin'ireny tantsara eny a ary misy mitsy ara moa zany a ny vokatra zay very noho ny tsy famoahany izay vokatra zay a noho ny faratsian'ny lalana. Ka amiko zany dia io sehatra voalohany io a fambolena io satria mila ampitombona zany a le antsoina hoe productivité agricole fa tena tsy ampy mihitsy n'ilay izy. Raha mijery fotsiny tsika zao ny sehatry ny hoe famokarana vary a dia mbola any amin'ny 2 taonina sasany ihany nge ny hektary amin'izao fotoana zao e. Nefa raha mijery sika any amin'ny tany aziatika zao a efa any amin'ny 9 taonina ny hektara ny famokarana. Inona ny azo atao amin'izany a dia efa misy le fotodrafitrasa zay niteneniko teo reo a kanefa koa azo entina mihitsy ny hoe famatsiana masom-boly sy anatsarana ny masom-boly zany tsaratsara kokoa zany a ary anampiana ihany koa zany a eo amin'ny lafiny zezika. Eo ihany koa ny famatsiana eo amin'ny lafiny arabola efa resahako ihany voisiko ihany moa zany hoe fanampiana eo amin'le hoe famatsim-bola madinika microfinance zany fa tsy ahomby famatsim-bola madinika io a raha tsy mikendry zay ataony hoe productivité zay satria lasa tsy anana zay vola amerenana ny vola indramina zany reo tantsaha ireo. Ny olana ny Andriamatoa Erajonary mampianina dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ilay tantsaha mampiakatra n'ilay vokatra ny fanjakana ve anome vola azy sa hiantso investisseur avy any ivelany tsika ambolo-katsaka na ambolo vary eto Madagasikara hampiakatra n'ilay productivité. Ny zavatra voalohany aloha dia zao e ny fitondram-panjakana ho a nitondra reo fotodrafitrasa lehibe zay zany a dia everiko fa adidiny ny fitondram-panjakana tokony averina ary voatery tsy voatery hoe fotodrafitrasa vaovao fa misy fotodrafitrasa vaovao a misy ireo tany monaka betsaka eto amin'ny firenentsika any amin'ny tany faritra avaratra iny zao ny Sofia iny a dia misy hatramina 100 000 hectares na mahery mihitsiny zany ny velaran-tany a zay azo anaovana fotodrafitrasa vaovao. Misy ihany koa nefany ireo zay azo amboarina satria misy fotodrafitrasa zay tsy vitan'ny tantsahany manao azy a tsy vitan'ny mpamokatra manao azy noho ny alafiny a fa ny fitondram-panjakana tokony afaka mitondra zany. Hitsy zany ohatra ho Marivoy a hitsy zany any amin'ny lemaky Dabara zany a zay misy ny amboarina dia hita koa zany a any amin'ny Lakaloatra zany a dia everiko fa zany no azo atao aingana dia aingana ampitombona ny vokatra. Aiza ny vola anaovan'ny fanjakana an'izany? Ka
ny volan'izany a dia everiko fa fitram-panjakana nge dia manana azo lazaina hoe lay fomba maro samihafa nge ny fitram-panjakana hitadiavan'ny voly ary io no ataoko hoe famatotra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany a nisany sehitra anankiray zao zay everina fa tokony amatsinna ny vola amin'ny akapobeny dia eo amin'ny sehitry ny arinakibony tany zany dia everina fa ampidibola betsaka raha tsara tatana raha misy mangararo anatao zany everina fa zay dia anao zany zavatra zany a dia isy vola zany a zay tokony ivoaka avy am'izany sehatra zany ary ny vola zay ho azitsika avy am'izany sehatra zany a de hoentina indrindraindrindra anaovana reo fotodrafitrasa zay lehibe reo a hoentina fampandrosoana ity firenenty ny resaka fampiakarana fa efa mividin'ny olona ianao teo ny resaka zavatsara ihany koa ny politika anao makasika ireo mpamboly sy ny olona rehetra mifandray amin'izay sehatra izay makasika ny agoa kosa hotoizana ve sa hitady lalam-barotra vaovao ianao marina aloha fa raha milafiny hoe agoa dia iarahana lala zany fa hoe betsaka ny asa very noho ny fahafoanana zay agoa zay za mieritreritra fa azo atao tsara ny mamorona asa zany hoe mamerina ny fahefamividy zay very zany amin'ny alalany famorona asa ao amin'ny sehitra zay nylazaiko teo hoe ao amin'ny sehitry ny fambolena sy ny fiompiana fa raha resaka famerenana asa no everina dia manana programa asa mihitsy a zay efa nolazaiko hoe amin'ny famoronana sy famerenana reo asa vavety le hoe grand travaux zany a dia zany ny famoronana asa zany a zay tokony apetraka mba azahoana mampitombo zay fahefamividy eo amin'ny olo zay zany hoe tsy vitany hoe manao fotodrafitrasa isika fa sady manome asa no manome fahefamividin'ny olona dia zany rehetra zany rehefa mitambatra zany a de mampiodina sy manafaingana ny fizotrany fiodin'ny toekarem-pirenena fepitoana tahaka ny ahoana ny ilainao na tanteran'izany izy io zany de misy azo raisina hoe misy azonao atao anatin'ny foezaka misy ny azonao atao ao am'le hoe fotoana tontonina ary misy ny lavitrezaka anaovana an'le izy fa hoy za hoe raha ny fanaovana an'ireo le asa vavety reo zany dia ao anatin'ny fotoana azo lazaina hoe foy no everiko anaovana an'izany ary ny famiarenana reo fotodrafitrasa any amin'ny lafy ny fambolena sy ny fiompiana dia everiko fa tonga dia asa tokony atomboka ary azo fitaina ao anatin'ny foezaka zany somary mitsoro-menoatra kely ny fanontaniako ndray matoerajana ary mampianina iverenako kely le resaka contrat minier nresanao teo le hoe ho avy ireo mpampiasa vola raha ny kandida irajonary mampianina ny lany filoha iverenanao ve ireo fifanarahana amin'ireo orinasa mpitrandraka lehibe sa ho ajanonao amin'izao toerana misy azy zao a ohatra ny ahoana kosa ny mety ho fifanarahana ny contrat vaovao satria ireny miteraka asa be ho an'ny toekaretsika fantatro fa betsaka no mametraka n'izay fanontaniana zay a ao an'eritrerina ny tiako tenenina fotsiny de ny hoe tombotsoan'ny vahoaka no jerena tombotsoan'ny firenena no tokony hobanjinina ary zay zany a no mibaiko anay eo amin'ny politika zay apetraka mahakasika an'ireny hoe fitrandrahana ny arena akibony tany ireny ka raha ny foto-kevitra lehibe aloha zany de hoe ny arena zay ananan'ny firenena malagasy zay betsaka dia tokony hiverina any amin'ny vahoaka ny tombotsoa am'izany tokony hiverina any am'le faritra zay misy azy ny tombotsoan'izany a ary tokony hiverina am'le firenena le izy ny fanontaniana zany de hoe efa misy reo am'izao fotoana zao inona ny anaovana azy tsika tsy hiverina hoe dia de ho fafanay ireo efa misy reo a de anangana vaovao zay angamba zavatra tsy mety zany tsy filoam-pirenena endry no anao an'izany fa hoy za hoe azo atao kosa nefa ny mifampiraharaha zany fanao eran'izao tontolo zao zany a fifampirarana ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny tsy anteritery a fa dia fifampidiniana eo am'ireo investisseur reo zany a sy ny fitondram-panjakana izay zavatra zay am'ireo zay efa misy am'izao fotoana zao fa azo atao tsara kosa nefa ny mametraka zay azo lazaina hoe rafitra na cadre vaovao zany a ho an'ny hoavy zany a dia
azo atao tsara ho firisan-jato ny ho an'ny malagasy amin'izay ka io zany a dia io zany a tiako anaovana mihitsy hoe débat izy io hoe débat social débat national fa izay aloha de fitondra isosokevitra ny zavatra io hoe ny fitondram-panjakana malagasy a dia tsy maintsy manana ny anjarany ao anatin'ireny orinasa mpitrandraka ireny zao nge zao tsika ao anatin'ny QMM ohatra zay mitrandraka ny ilmenita ny faratofay a de manana anjara petraboto ny fitondram-panjakana malagasy fa ato amin'ny fitrandrahana ny nickel sy cobalt ato am-batovy kosa de tsy manana ny fitondram-panjakana malagasy de hoy iza hoe rariny loatra raha isika ny tompony ny arena ao ambanin'ny tany isika manana olona ihany koa zay asa ao anatin'le izy a rariny loatra raha ohatra ka ny fitondram-panjakana malagasy na ny firenena malagasy na voaka malagasy manana anjara ao anatin'ny petrabola ao anatin'ireny orinasa mpitrandraka ireny sehatra haiko avana moa ny tontolon'ny toekarena sanga manapitra ihany ny fotoana iresantsika iady tsandro matoa heritra jonary mampiana ny afatra anatenao farany ho an'ireo mpiaino sy mpijery ny televiziona sy ny onjam-peo ny vivant amin'izao ariva izao ny afatra zay apetrako angambany a de ny hoe marina fa namelabelatra teo ny amin'ny lafiny zay entina mampandroso ny ara-toekarena nefa dia hoy aho hoe ary zay ngamba iraisanay kandida maro samihafa dia tsy maintsy apetraka ny lafiny fandriam-pahalemana nefa milohany zany rehetrarehetra zany a de hoy aho hoe tsy maintsy averina apetraka amafisina zay fifampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka izay zay ny zava-dehibe zay a ary zay no azahoana mametraka fitondram-panjakana zay tandalana ka amerina indray ny fandriam-pahalemana amerina indray ny ady amin'ny kolikoly a ary ny ametraka fitsarana tsy mitanila fa de tena hiary ny vahoaka ary hiary koa ny lafi ny ara-toekarena satria milan'zany zany a reo a mpampiasa vola na ny eto toerana na ny avany velan'ireo reo ny everiko fa fototra ary zay no azona miainga mamaritra ny atao hoe fatomboana ny fiarikarena eto Madagasikara betsaka amin'ny programanay vitsivitsy amin'ny akapobeny moa zay efa nolazaiko teoreo a ary raha ampitombo ny ara-toekarena de manana anjara lehibe ao anatin'izany a ny tanora satria betsaka ny tanora ny tsy anasa ary zay mba tiako ampitaina aminao zay tanora manaraka amin'ity takariva ety a fa dia betsaka ny asa zay hoforonina ho anao a ary ny vokatra zany a dia ho anao tanora tsy ny tanora ihany fa ao ny vehivavy ao mpamokatra de manana anjara amin'izany a zay le hery vaovao zay tiako entina eto amin'ny firenena efa nampiseho an'izany any a eo misehatra zay nisy a fa hoy aho hoe raha mbola omenao zay fatokisan'izay a amin'ny alalan'ny latsabato zay ataonao ny 7 oktobra ho an'ny tenako ho an'ny hery vaovao a dia everiko fa tena vonina nitondra fampandrosoana ho anao a ary enao a dia mahazo matoky koa fa de tena misy izay fahavononana avy aty amiko izay